zay aloha ny tenenin Jesosy voalohany ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra tokana izy ary nanana an'izany tao anatiny hoe ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Zay foana ny priorité tao anatin'i Jesosy. Andaontsika tena hoe anahaka an'i Jesosy Kristy. Tena hoe ho zay foana no priorité atsika. N'inona zavatra hita amin'ny masontsika. N'inona zavatra iainantsika. N'inona zavatra hita amin'ny masontsika ao an-tokantrano ao mety hoe maditra mafy loha be ve ilay zanakitsika mety tena mialatsiny fa mety tena indraindraitsika mety mahatena izy avy tena raha omby efa namidiko. Dia mafy lohana mahatonga antsika miteny an'izany. Fa n'inona zavatra hita amin'ny masontsika, n'inona zavatra iainantsika amin'izao vanim-potoana izao. Dia andao tena hoe ho ataontsika tena hoe voalohany. Andaontsika nahaka an'i Jesosy. Tena hoe tsisy perte ao antsika mihitsy ngely eo nahaka an'i Jesosy. Tsisy perte ao antsika ilay fanahafana an'i Jesosy Kristy. Fa tena vao maika raha mitondra fiainana. Tena vao maika raha tena hoe hitoetra ho marina amintsika ao anatiny ao ankohonantsika io, ao amin'ny tokantranontsika. Ilay Jesosy Kristy ny teny hoe za tonga mba hanana ny fiainana dia be ozy izy. Be da be ozy izy. Daholo. Tena fiainana tena tsika hoe ao daholo ny fiainana rehetrarehetra ao amin'ny Jesosy ao dia ilay Jesosy tonga. Dia izao raha manaikitsika ny hanahaka an'i Jesosy dia izany fiainana be dia be izany no ho tonga tena hoe fiainana ao an-tokantrano. Tena hoe ao ilay fiadanana, ao ilay fitiavana, hitoetra ao ilay fitsarana, hitoetra ao ilay fahazavana, hitoetra ao ny fahamarinana. Tsy hisy hoe mpivady ifandainga izany hoe vehivavy mbola hanafina vola na hoe vehivavy hanafina mesazina. Tsy misy hoe zanaka sy ray aman-dreny hoe tsy hifampiresaka izany na hoe matahotra ny dada dia tsy mahay miresaka amin'ny dada na hoe angataka goûter amin'ny eny ara dia tsy masaha. Tsisy an'izany ao. Rehefa anaikitsika ny hanahaka an'i Jesosy eto amin'ity hoe ity toe-pon'i Jesosy. Ale izy tsy teto amin'ny hoe tsy teto amin'ity tantara tao amin'ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jaona ity ihany. Tsy teo ihany Jesosy ny nanana an'izany toe-po izany. Fa tena fiainan'i Jesosy mihitsy ilay izy hoe ny hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra aloha. Ny voninahitr'Andriamanitra iray aloha. Ka n'inona zavatra mitranga, n'inona zavatra lalovana, n'inona zavatra hita amin'ny maso. Eto ary efa fahafatesana, efa fasana, efa olona efa maimbo. Izany ara ny zavatra hitan'i Jesosy. Fa izao ozy izy hoe ny hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra aloha ozy izy. Andaontsika nahaka an'i Jesosy Kristy. Tsy tokantrano hoe andeha hiseho hoe za aloha. Tsy ho reny, tsy ho ray, tsy ho zanaka. Andeha hiseho hoe za aloha hoe je suis. Tsy izay aloha. Fa tena tokony ny amintsika, ny tokony ho fahamarinana ny fiainantsika indray manomboka izao dia izao hoe ho voninahitr'Andriamanitra aloha. Ny antom-positsika. Dia avy eo Jesosy, izay Jesosy vao niteny hoe mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Izay ilay izy. Itsika ilay zanak'Andriamanitra, rehefa manaikitsika ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra dia eo Andriamanitra ny aneho antsika. Ity ilay zanako. Izay foana ilay zavatra niainan'i Jesosy Kristy. Ilay izy tsy formule, tsy haiko hoe. Amiko aloha ilay izy tsy formule nefa raha mpianatra ampianarina betsika hoe 1+1 égale 2. Fa raha ohatra ilay izy ka formule dia lasa hoe tsy enjery maimbo be. Fa ilay izy tena tokony ho fiainana hoe hanahaka an'i Jesosy. Raha misy izany tokony ataontsika copie-coller dia Jesosy. Fa tsy hoe tsy haiko ohatra hoe iza re izany hoe tsy fantatra. Tsy tokony olona ny ataontsika copie-coller. Fa Jesosy ny tokony atao copie-coller. Raha misy izany ny concours-na copie-coller dia za mino amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny manatrika sekoly, ny manatrika zoma, manatrika communion, ny mandeha amin'ny fifadikana, reo tena tonga dia lany hoe copie-coller Jesosy. Mety tsy lava volo ianao, mety tsy ohatranao, fa tsy maninona. Fa tsy ilay aty ivelany no atao copie-coller, fa tena ilay fiainan'i Jesosy ho tonga fiainantsika ao anaty. Amen. Rehefa amin'izay fotoana izay mantsy rehefa hanao copie-coller an'i Jesosy tsika dia izao Andriamanitra no mpitsara eo. Dia Andriamanitra no tena hahita hoe wow, faly aho ozy Andriamanitra satria nanino
nanahaka ny zanako, nanahaka na reto zanako reto. Amen. Dia ho ataon' Jesosy amin'ny tokantranontsika anie izany. Ho ataon'Andriamanitra amin'ny tokantranontsika izany. Za mino hoe ny fanahy masina mamangy antsika amin'izao fotoana izao, tena hoe anaiky anana andresy lahatra antsika anaiky anahaka an'i Jesosy Kristy. Ilay izy, ilay fanahafana an'i Jesosy Kristy tsy rehefa avy eo hoe hisehosehoana hoe makanesa ty fa za nanahaka an'i Jesosy Kristy dia mety hoe hitendray ianao rehefa avy eo hoe za manana ositra afaka manahaka an'i Jesosy ianao. Tsy any ilay izy, fa ilay izy ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra foana. Ny tokantranontsika izany ilay izy sekoly tokantrano androany dia ny tokantranontsika izany tena zao hoe zanak'Andriamanitra io tokantrano io. Amen. Zanak'Andriamanitra ny tokantranontsika. Dia ny tenin'Andriamanitra miteny hoe adidiny ny tokantranontsika rehefa zanany. Rehefa asan'ny tanany dia adidiny. Dia tsika ilay zanany mila manaikitsika voalohany aloha hoe ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra ny antom-pisiana io tokantrano io. Ny antom-pisianao reny, ny antom-pisianao ray. Rehefa manaiky an'izany antsika dia izao hoe rehefa manaikitsika hoe ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ny tokantrano dia hitanareo ilay toetratoetra kely rehetrarehetra taloha reny. Le mety hoe manafinafina vola kely afeniko andramose ty fa rehefa tsy misy dia avoaka dia rehefa avy eo ianao no avy eo ianao no miteniteny hoe raha tsy zany napirina an'iny dia tsy nisy volontsika. Hitanareo lasa enao indray ny velona. Tsy ilay Andriamanitra indray, tsy ilay Andriamanitra indray ny tena hoe marina hoe Andriamanitra miadidy ny fiaina tokantranontsika. Andriamanitra efa eo an-tanan'Andriamanitra ny amintsika rehetra dia na ny hanina ho antsika. Jesosy efa niteny fa tsy ho ritra ozy izy, tsy ho ritra ozy izy ny menaka, tsy ho ritra ozy izy ny fanaovana mofo, tsy hisy hoe tsy hihinana izany nareo ozy izy, fa zange ozy izy ny hamoky anareo e. Jesosy Kristy niteny an'izany. Dia izao raha ohatra ka hoe tsy tonga saintsika izany hoe ohatra tsy tonga saintsika amin'izany hoe ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra ao an-tokantrano ao dia misy zavatra diso foana ho ataontsika ao. Mety hoe tsy eritreretintsika hoe ho diso ilay izy fa tsika mety mieritreritra hoe ho ampirimiko kely ty mba sitrany e. Dia nefa tsy niteny an'izany Andriamanitra, tsy nampianatra an'izany Jesosy hoe sitrany e. Niteny an'izany fa Jesosy hoe sitrany e, tsy niteny an'izany Jesosy. Fa tsika izany rehefa tsika ao an-tokantrano ao na zanakitsika, na ray, na reny, na bebe, na dadabe, tsy fantatro, rehefa hoe marina ao anatsika hoe voalohany aloha za ho fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy ao anatsika izany hoe mandainga izany, tsy ao intsony izany. Tsy ao anatsika izany hoe tsy ao anatsika izany hoe hifanafinafina izany fa tena tonga dia ahoana moa izany? Tonga dia lopy be ny ao an-tokantrano, tonga dia miariary be ohatr'izany e. Zanaka tsy mihafahafa izany raha zanaka tonga dia tsy mihafahafa fa tonga dia papa za ohatr'izao, maman za mba hanina kely. Tsy miolakolaka ozy pasteur sandratra izay tamin'lahy dia tsy miolakolaka ozy izy rehefa angataka zavatra ny zanaka rehefa tena hoe tsy misy fihafahafana eo amin'ny ray sy reny, eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Dia andaontsika tena hoe anaiky an'izany Jesosy Kristy eto manasa antsika mpitiavana hoe manahafana. Jesosy Kristy mihitsy eto ny teny hoe tindra mba hanahaka anazy zasy ianao, tindra mba hanahaka anazy ny ankohonanao, ny ankohonantsika tsirairay avy. Raha jerentsika ny ao amin'ny bokin'ny Matthieu, Matthieu toko 9:20 ny andininy 2 dia nge vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy e. Matthieu toko 9:20. Matthieu toko 9:20 ny andininy 2. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Paska, koa ny zanak'olona dia atolotra omboana amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy no niteny teto. Ny zanak'olona ozy izy dia atolotra na hoe ho aseho. Ity indray izany fanehoana anankiray indray nataon'Andriamanitra tamin'ny zanany.
ho aseho omboana eo amin'ny hazo fijaliana. Karazana eto zany Andriamanitra mampianatra antsika karazana fanehoan'Andriamanitra ny zanany izay ho atao afaka koa zany ho ataony amintsika. Amen. Aseho omboana amin'ny hazo fijaliana hozy izy ny zanak'olona. Rehefa manana an'Andriamanitra isika, rehefa tena tonga zanak'Andriamanitra isika, dia hoy aho teo hoe ary voasoratra koa ilay izy hoe tsy tokony hanatahotra intsony isika. Tsy tokony hanana an'izany hoe eritreritra hoe ho afa-baraka izany isika ao anatsika, satria Andriamanitra tsy mamela ny zanany ho afa-baraka izany. Andriamanitra tsy tena izay mihitsy Andriamanitra. Mety tsika mieritreritra hoe ho afa-baraka ve fa teto Jesosy Kristy mihitsy teto ny teny tamin'ny mpianany hoe ho atolotra omboana eo amin'ny hazo fijaliana. Nanomboana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ange dia ho famonjena sy anao fitiavana ilay izy. Tena hoe Andriamanitra mihitsy ny namela an'ilay izy hoe ataoko omboana eo amin'ny hazo fijaliana ity zanako ity, mba hanehoako amin'izao tontolo izao fa tiako ny zanako. Tsy fahafahambaraka ny plaon'Andriamanitra hoe ho alaiko baraka eto amin'ny hazo fijaliana ny zanako, tsy hany ilay izy. Fa tena hoe te haneho Andriamanitra hoe fanekena, fankatoavana, fitiavana. Izany ilay zavatra nasehona, izany ilay zavatra nasehon'Andriamanitra raha efa navelany omboana teo amin'ny hazo fijaliana ny zanany. Hitantsika ny zavatra notenin'i Jesosy Kristy rehetrarehetra teo amin'ny hazo fijaliana ange dia fitiavana. Ny aretany ny kapoka, ny aretany ny nosatroana tsilo. Afaka tsy nataon'Andriamanitra anie izany fa navelan'Andriamanitra ilay izy. Satria nahoana? Tian'Andriamanitra ho asehony zanany hoe inona ny tena fiainana ao anatin'ity zanako ity, le tao anatin'i Jesosy mihitsy ny tian'Andriamanitra ho aseho amin'izao tontolo izao, ho amin'izay nanatrika teo eny hatramintsika ary hoe avelako omboana eo amin'ny hazo fijaliana ny zanako. Dia jereo tsara fa rehefa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, dia inona ny zavatra mivoaka tao amin'i Jesosy Kristy? Tsy fanomezantsiny rainy, tsy fanomezantsiny an'ireo olona izay hoe rehefa tonga tao Jerosalema Jesosy niakatra dia ireo olona ireo nge ilay nioby an'i Jesosy alleloia ho an'ny zanak'Andriamanitra. Dia nefa ireo ihany nanombo anazy rehefa avy eo, ireo ihany namantsika anazy, ireo naneso anazy, ireo nanindrina ny fony. Tsy nametsiny an'ireo izy, fa jereo nge ny zavatra nivoaka tamin'i Jesosy rehefa teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia fitiavana. Raha io mamela ny heloka ry zareo fa tsy fantan'izay atao. Teo Jesosy niteny tamin'ny mpianany sy ny reniny izay nanatrika teo hoe ity ny reninao, ity ny zanakao. Jereo fa fitiavana ilay izy. Teo Jesosy niteny tamin'ny reny hoe fa nahoana ianao no manadino ahy. Nierim-pity Jesosy teo. Hitanareo fitiavana daholo ny zavatra niseho teo amin'ny hazo fijaliana teo. Tsika tsy haiko nareo fa za mino hoe marina amin'ity tsika tsirairay avy hoe raha mijery an'iny zavatra niainan'i Jesosy iny dia mahakasika ny fotsika ilay izy. Fitiavana ange izany mahakasika ny fotsika izany. Hitanareo ilay zavatra niainan'i Jesosy Kristy na dia nataon'ny olona film ary ilay izy nisy impact taty amintsika. Nivoaka koa ilay fitiavana ataonantsika rehefa mijery an'izany tsika. Izay ilay plan an'Andriamanitra, na tonga an'Andriamanitra nanaiky hoe avelako omboana eo amin'ny hazo fijaliana ny zanako. Izay ilay vakintsika teo ilay amin'ny boky Matthieu toko 4:20 io hoe ry amin'ny tapany be hoe ny zanak'olona dia atolotra omboana amin'ny hazo fijaliana. Tany Jesosy dia efa nanaiky. Tany Jesosy dia efa nanaiky hoe ekeko Andriamanitra iray ny omboana eo amin'ny hazo fijaliana. Ny hanehoanao indray fa fitiavana ianao. Dia afaka ny ataon'Andriamanitra amin'ny tokantranontsika izany rehefa manaiky tsika.
rehefa mankatotsika, rehefa tena manaiky ny ao anatsika hoe ny voninahitr'Andriamanitra aloha. Andriamanitra aloha. Aza mieritreritra ny zavatra mitrango eo afa-baraka. Non, tsy fahafambaraka io reto. Tsy fahafambaraka io. Fa zavatra tsy takatry ny saintsika ilay izy. Fa Andriamanitra efa eo izy. Andriamanitra efa manana zavatra voahomana ho anao. Mety tsy ho vorona ilay izy ara-pitso. Mety tsy ho vorona, fa tsy maninona. Tsy maninona na tsy vorona ary. Jesosy Kristy, hitanareo Jesosy Jesosy Kristy za hoe Jesosy sao mety nieritreritra hoe eny efa fantany ilay izy fa raha ohatra ka hoe raisitsika amin'ny fiainantsika ilay izy hoe za zanak'Andriamanitra tsy homboana amin'ny hazo fijaliana izany afa tonga dia hiakatra velona hody any amin'ny ray fa tsy izay ilay zavatra nitranga. Fa navelan'Andriamanitra no homboana teo amin'ny hazo fijaliana ny zanany. Tena hoe navelan'Andriamanitra hatolotra homboana eo amin'ny hazo fijaliana izany. Ho hitan'izao tontolo izao fa tena fitiavan'Andriamanitra. Na izy ary, na Jesosy Kristy ary tena hoe fanetretena velona. Dia izany ny zavatra navelan'Andriamanitra niseho. Hitanareo Jesosy tsy niseho fa nanaiky izy ho aseho an'Andriamanitra foana. Dia izy rehefa nanaiky ho aseho an'Andriamanitra dia tsy nieritreriny fa izay tian'Andriamanitra. Ozy izy aoka ny sitraponao ray no atao ozy izy fa tsy ny anahy. Dia andaontsika ho atokantrano tena hoe ho fiainantsika izany hoe ray io mety tsy fantatro zavatra iainanao tsy fantatro. Mety hoe fifandraisana amin'ny zanaka, mety hoe fifandraisanao sy ny vadinao ve. Fa izao andaontsika tena hiteny foana hoe ray io ampianaro ahalala ny sitraponao. Dia aoka ny sitraponao foana no tanteraka. Fa rehefa tiantsika ho fantatra izany hoe tena hoe sitrapon'Andriamanitra izany, tena hoe te hiaina marina amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe angatao izay tianareo na inona fa omeko izany. Andaontsika tena mba hangataka ahalala ny sitrapon'Andriamanitra, mba tena hahatonga ny tokantranontsika io, hahatonga ny ankohonantsika, mba tena hoe hiaina marina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy calcul zavatra amialoha hoe raha ity izao ny ataoko dia izao, raha anona izao dia izao. Fa ho te hoe diso lalantsika raha izay. Fa andao tena ho avelantsika Andriamanitra ny aneho antsika. Mety amintsika ve izany? Andriamanitra ny aneho antsika fa tsy tsika ny sehoseho. Tsy dedadedaka izany intsony tsika. Tsika intsony ny tenenany olona reny koa mba dedaka. Tsy antsontsika. Fa tena hoe izao ny zavatra ho tenen'ny olona amintsika, ny amin'ny ankohonantsika, amin'ny tokantrantsika hoe tena manana an'Andriamanitra reny. Tena miaika an'ireny ahako. Fa ninona mitranga amin'ny zareo. Tena tsy taitra mihitsy ry zareo fa tena velona ny Andriamanitra ireny. Dia rehefa hitenen'izany zareo dia hanolo tena koa hiaraka aminao hoe fa aizaka fa maninona ka ianareo manao an'izao, fa maninona ka ianareo ny ohatran'ny milamina be foana, fa maninona ka ianareo ny ohatran'ny tsy taitra mihitsy nefa ny efa marary be, fa maninona ka ianareo ny ohatran'ny tsy taitra mihitsy nefa ny ianao tsy miasa, fa maninona tanareo izany nge ilay zavatra iainantsika ty. Izay ilay hoe avelan'Andriamanitra homboana eny amin'ny hazo fijaliantsika. Fa izao rehefa hentsika dia izao Andriamanitra ny aneho antsika. Amen. Ilay Andriamanitra velona mihitsy, ilay Andriamanitra fitiavana, ilay Andriamanitra fiainana be dia be mihitsy no tena hoe aneho antsika eo amin'izay toerana hitondrany antsika, amin'ny situation izay misy antsika. Aza kivy izany, aza miondrikondrika izany raha vavy, aza miondrikondrika izany raha nadahy, aza miondrikondrika izany ankiry neny isany fa andaontsika hitraka foana, andaontsika hibanjina an'Andriamanitra foana, andaontsika hanahaka an'i Jesosy Kristy. Tena ozy izy ho voninahitr'Andriamanitra aloha ozy izy. Ny antom-pisian'i Jesosy dia izay mihitsy, fanehoana ny voninahitry ny ray aloha ozy izy. Dia andaontsika tena hoe hampianatra ny ankohonantsika. Mety tsy eto ny zanantsika fa afaka ny ampianarintsika ry zareo any amin'izay misy antsika any. Amen. Dia hamaranako anazy dia izao hoe Jesosy tsy naneho ny tenany mihitsy fa Andriamanitra no naneho anazy tamin'ny fiainany rehetrarehetra. Tena niteny mihitsy izy tena niteny Jesosy dia tena niaina n'ilay zavatra niteneny fa Jesosy tsy hoe niteniteny fotsiny. Dia avy eo izy hoe niteneny vava araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha teo hoe tsy hoe miteny fotsiny tsika dia mijanona ozy izy fa mila mihetsika tsika.
dia Jesosy tena izay mihitsy nataon'i Jesosy. Izay mahatonga antsika miteny foana hoe andaontsika hanahaka an'i Jesosy hoe miteny dia miaina. Ao amin'ny bokin'ny Jaonao Jesosy niteny hoe tsy nidina avy tany an-danitra ozy izy. Jaona 4:9. Jaona 4:9 izy fa tsy nidina avy tany an-danitra ozy izy mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka. Ny sitrapon'Andriamanitra iray foana. Fa fantany mihitsy hoe tsy nidina avy tany ozy izy hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka. Dia ao amin'ny bokin'ny Jaona ihany koa 4:4 ny 9:7 hoy Jesosy hoe ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Any amin'ny bokin'ny Jaona 7:1 9:1-3 dia izao no voasoratra hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony. Dia mino aho hoe marina amin'ny tokantranontsika izany. Ho ankohonana ho tokantrano tena hoe hanao ny sitrapon'Andriamanitra tsika. Sitrapon'Andriamanitra dia izao hoe fanehoana ny voninahiny zasy ianao. Fanehoana ny voninahiny ankohonantsika. Amen. Mivavaka amin'Andriamanitra, communion, dia ny manao ny sitrapony, fankatoavana. Ny communion sy ny fiombonana sy ny fankatoavana tsy misaraka mihitsy ireo. Fa rehefa tena manana fiombonana amin'Andriamanitra zasy ianao dia manaraka ny fankatoavana an'Andriamanitra. Dia andao tena etsika ny tokantranontsika tena hoe ho marina fiombonana ao amin'Andriamanitra. Tena hoe tairo ny zanaka, tairo ny vady, tena hoe hiombona marina amin'Andriamanitra. Mba tena ho tonga tena hoe ankohonana, tena ho mpankatoa marina an'Andriamanitra irery ihany. Tsy hoe hankatoa zavatra hafa, tsy hankatoa izay zavatra hitany amin'ny Facebook eny. Iny moa zavatra efa eny iny iainantsika eny. Tsy hankatoa Facebook, tsy hankatoa fampianarana tsy fantatro fa tena hoe hankatoa an'Andriamanitra ilay fahamarinana. Amen. Dia hivavakantsika tompoko. Hivavakantsika tompoko. Hiara-hitsangantsika tompoko hivavaka. Raha eo misaotra anao izay ny amin'ny teny izay nomenao anay. Misaotra Andriamanitra mbola mampatsiahy anay, mbola tena hoe mampahafantatra anay, manamafy aminay hoe zanakao zahay. Misaotra indrindra Andriamanitra fa tena hoe manana fiadanana sy fitsarana izay mandre an'izany teninao izany fa zanakao zahay. Manaiky izay iray ny ho zanakao. Raha eo tena hoe tairo eny foana zahay. Tairo zahay raha tsy maneho an'izany mahazanaka izany. Tairo zahay Andriamanitra raha tsy marina amin'ny antom-pisianay hoe ho fanehoana ny voninahitrao iray ny antom-pisianay, ny antom-pisiany ankohonanay, ny ao atokantranonay ao Andriamanitra. Tsy hoe zahay, tsy hoe ny ray hoe loham-pianakaviana no mampamiratra ny ankohonana hoe tena mahay mitady volana, hoe tena matanjaka be. Fa ianao ilay Andriamanitra rainay ny rainay. Dia ianao no maneho ny voninahitra ao amin'ny fiainanay. Jesosy anahaka anao izay tsirairay avy. Dia tena hoe tehirizo izay amin'ny fanahafananao Jesosy. Tehirizo izay fa tena tianay izany. Izany no mahatonga anay mianatra foana Jesosy satria tena te hanahaka anao izay. Te hanana fitsaharana izay. Te hanana tena hoe fiainana be dia be izahay dia ianao. Te ho marina amin'ny sitraponao izay. Te hanana fiombonana marina amin'ilay ray izahay tahaka ny fiombonanao tamin'ilay rainao Jesosy. Dia tena rehefa nanana fiombonana marina tamin'ny rainao ianao dia tena nahasahan'ny teny ianao satria fiainanao ilay izy hoe izaho mahafantatra fa miaraka amiko foana ilay raiko satria izaho manao izay sitrany na hoe satria izaho manao ny sitrapony. Dia mba te ho tahaka izany izay Jesosy Kristy. Tompo izany tena tianay ho fiainanay. Izany ny etaeta lalina ty anatinay. Dia mino izahay fa mandre anay ianao. Ary mino izahay fa hanatanteraka ny teninao ianao hoe hangatao izay tianareo na inona fa ho ataoko aminareo izany. Jesosy mba hanahafanay anao. Mba hanahafanay anao. Ny hanahafa ny ankohonanay anao. Izany ny tena mahatery anay Jesosy. Dia misaotra sahaza satria fantatray fa ho ataonao izany ao atokantranonay ao. Ho ataonao izany aminay ireny. Ho ataonao izany amin'ny raim-pianakaviana. Ho ataonao izany amin'ny zanaka. Ho ataonao izany amin'ny ankohonana rehetra Jesosy.
tsisy akanavaka na iza na aiza dia misaotra indrindra Jesosy eo ho anao irerin'ny voninahitra. Amen. Iteko sika andray ny tenin'Andriamanitra. Teka ho an' Jesosy tsika ary dia manasanao azo toerana. Aleloia. Aleloia. Androa moa izany sady sekoly tokantrano no sekoly fitahim-panasy fanambinan-toetra. Misaotra an'Andriamanitra fa efa niresaka tamintsika izy fa hotohizantsika ihany ny fianonan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny. Ao anaty communion, rehefa fiaino ny fanamasina ny olona dia ny fiombonana amin'ny fanamasina no mahatonga antsika tsy hareny tabataban'izao fiainana izao. Iny foana ilay tenenin'ny pasteur Zokraty hoe tsy kapasité ilay izy fa communion. Tsy manana kapasité izany ianao fa ny fiombonana amin'ny fanamasina na noho ny fanamasina ao anatinao dia vitanao, tsy hoe vitanao fa lasa insensible na tsy miraika amin'ny tabataban'izao fiainana izao ianao. Samoela voalohany toko 10 andininy enina ka hatramin'ny 10 dia ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Samoela voalohany toko 10 andininy enina hatramin'ny 10 dia andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hilatsaka aminao ny fanahin'i Jehovah ka hiara-maminany aminy ianao dia ho vaovao olom-baovao, dia ho voaova olom-baovao. Ary rehefa tonga aminareo ireo famantarana ireo dia ataovy izay azon'ny tananao atao fa Andriamanitra no momba anao. Ary ianao hidina eo alohako any Gilgal, ary indro aho hidina eo aminao mba hanatitra fanatitra dorana sy fanatim-pihavanana ka afotoana no itoeranao mandra-pahatongako aminao dia holazaiko aminao izay ataonao. Ary raha vao niodina niala tamin'ny Samoela izy dia nomen'Andriamanitra fo vaovao, ary tonga avokoa andro izay ihany ireo famantarana ireo rehetra ireo. Ary tonga tany Gibea izy, ary rehefa tonga tany Gibea izy, indro ny mpaminany maro iray dia ny fanena taminy dia nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka naminany teo izy. Fa nisy kosa olona tena ratsy fananana hoe ataon'ilay io ahoana no famonjy antsika, dia nanimbazimba ny Saoly ireo ka tsy nitondra fanomezana ho azy nefa Saoly dia tahaka ny marenina. Ao vokatr'le fanan'Andriamanitra tao aminy na tonga ny Saoly tsy niraika tamin'ny fandrabirabiana na fanimbazimbana izay nataony manodidina. Mila miombona amin'Andriamanitra isika vereny hoe mila miombona amin'Andriamanitra. Rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao, feno ny fanahiny, dia izay fiombonana amin'Andriamanitra izay no mahatonga tsy hanokatra, mahatonga ny sofiko tsy hisokatra amin'ny feo manodidina na ny tabataba izay entin'ny fiainana mandalo. Fiombonana ihany koa no mahatonga antsika ho afaka mijery an' Jesosy. Ny communion no ohatran'ny hoe moteur anankiray ampitodika antsika any amin'i Jesosy. Io tsy tsika fa Jesosy io sy ny communion ny fanamasina atao anatsika. Izay no mahatonga ny Hebreo toko 12:2 milaza tena Andriamanitra efa fantatritsika daholo reto fa karazana rappel ihany mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Ny olona tsara fiombonana tsy mahita Lazarosy maty fa mahita Lazarosy matory. Amen. Lasa mahita izay hitan'Andriamanitra ianao rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra. Amen. Ahoana raha ny ahitako izay hitan'i Jesosy? Ahoana ny ahitako izay hitan'Andriamanitra? Ahoana ny ahitako izay zavatra ao am-pon'Andriamanitra? Jesosy irery ihany Andriamanitra irery ihany no mahavita mampiampita zavatra ao aminy ho tonga eo amin'ny masonao. Andriamanitra irery ihany ny afaka mampiampita zavatra eo amin'ny mason'ny olona anankiray ho tonga hitan'ny mason'ny olona anankiray. Ny ankoatran'izay dia tsisy. Tsy kapasité ilay izy fa communion. Rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao dia hitanao azy zavatra ao am-pon'Andriamanitra. Tsy hoe hitanao azafady fa aseho an'Andriamanitra anao, avelan'Andriamanitra ho hitanao izay zavatra ao am-pon'Andriamanitra. Fantatritsika loatra ny tantara ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko 9:412 ka hatramin'ny 7:10. Aleo vakiko ihany fa mbola manam-potoana ihany isika. Amin'ny anaran'i Jesosy, Mpanjaka faharoa toko 9:412 ka hatramin'ny 7:10. Andriamanitra irery ihany no afaka mampiampita zavatra eo amin'ny olona anankiray, makeo amin'ny olona anankiray na zavatra ao am-pon'Andriamanitra teo amin'ny olona anankiray dia averiny atao amin'ny olona anankiray. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary dia nampandeha soavaly
sikalesy ary miaramila be hoany izy ka tonga alina ireo nanodidina ny tanàna. Ary rehefa ny fomaraina koa ny zatovon'ny lehilahin'Andriamanitra dia nivoaka dia indreo nisy miaramila soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia olona zatovy taminy, indrisy tompoko, ahoana ny ataontsika? Ary io Elisa, aza matahotra fa ny momba antsika dia be lavitra noho ny momba azy. Ary Elisa nivavaka hoe, Jehova ô, mifona aminao aho, Jehova ô, ampahirato ny masony mba ahitany. Inona ny toyany? Ary Jehova nampahiratra ny mason'le zatovo dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisa. Andriamanitra no nanome an'le zavatra tao am-pon'Andriamanitra ho hitan'le zatovo izay efa hitany Elisa izay niaraka tamin'le zatovo. Ao manaraka, ny olona tia miresaka momba an'i Jesosy dia akekezin'i Jesosy. Amen. Ny olona tia miresaka momba an'i Jesosy sy miresaka amin'i Jesosy dia akekezin'i Jesosy. Ny olona tia miresaka amin'i Jesosy dia akekezin'i Jesosy dia mahatsiaro izay nolazain'i Jesosy dia mahita an'i Jesosy dia sokafan'i Jesosy ny sainy mba hahalala ny soratra masina. Izany ny tantarantsika manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Tia miresaka amin'i Jesosy ianao mahatsiaro izay nolazain'i Jesosy ianao ary ho hitanao izay nolazain'i Jesosy dia ho sokafan'i Jesosy ny sainao ahafantatra izay tia ny holazaina ao anatin'ny soratra masina. Luka 4:20, 5:20, 5:20 sy 6:20, 7:20 hatramin'ny faraika amin'ny 30, 5:70 ary 1:50. Tovatra an'izao raha tsy tadidinao le izy. Ao ary raisarany stylo fa ho tononoko miadana le izy. Luka 4:20, ny 5:20, 5:20, 5:20 sy 6:40, 7:20 hatramin'ny faraika amin'ny 30, 5:50 ary ny 1:50. Amin'ny anaran'i Jesosy dia natsiaro ny teniny izy 5:50 zay. 5:50. Ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy, rehefa natsiaro ny teny zany dia niresaka sy niara-ny saina Jesosy avy nitsangana tamin'ny maty io lasa ny mpianatra nandeha nijery an'i Jesosy dia vita ny fasana fa nisy roa lava any Emosy, nisy olona niverina dia niteny hoe efa nitsangana ny tompo dia tsy ninona zareo dia lasa rola hafa no nandeha tany amin'ny fasana dia rehefa nandeha tany amin'ny fasana dia mitohy ny tantara. Tsarono ny teny hoe hitsangana tamin'ny maty koa nge izy, izay nolazainy. Ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy dia nanantony Jesosy ka niaraka taminy. Niresaka momba an'i Jesosy dia iny Jesosy nanantona dia niaraka taminy. Raha tianao Jesosy hanantona anao dia hiaraka aminao miresa foana momba an'i Jesosy. Aleloia. 5:40, nefa ny mason'ireo no azonina mba tsy hafantarany azy. Izany hoe niresaka ry zareo dia niaraka Jesosy nanantona azy fa tsy fantany hoe Jesosy io. Fa ireo nanery azy ka nanao hoe 7:20, mitoera ty aminay. Nitereny zany le olona tsy fantany fahatsara-panahy tia mampiatrano vahiny hoe mitoera ty aminay andao rangamba mandroso kely fa efa ho arivo zao ka lasa andavitra ny andro dia niditra nitoetra tao aminy izy Jesosy io fotery ampitoetra an Jesosy ao an-trano na tsy fantany ary. Ny fahatsara-panahy dia misarika an Jesosy androso ao aminao. Ny fitiavanao mampiatrahany vahiny dia misarika an Jesosy androso ao aminao, mandroso tsy lera. Raha tokony handeha Jesosy dia mivily tsy lera ao aminao. Amen. 7:30, ary raha niara-nipetraka nihinana tao aminy Jesosy dia nandray ny mofo ka nisaotra dia namaky sy nanolotra azy communion. 9:30, dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy fa izy kosa tonga dia tsy hitany. 10:50, dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Nahafantatra an Jesosy nahalala an Jesosy fa mbola tsy nazava ny soratra masina fa nisokafa an Jesosy amin'izay ny sain'ny mpianatra mba hahalala ny soratra masina. Amen. Amen. Sekoly tokantrano sy fitahim-panahary fanambiana toetra mila miresaka an Jesosy ao anaty tokantrano. Dia mila misaina izay lazain'i Jesosy. Dia mila mifampahery amin'izay lazain'i Jesosy. Aleloia. Dia mila communion. Mila tia mampiatrano vahiny. Mifampirisy mpivady. Andao ampiatrano. Andao ampiatrano. Tia mampiatrano vahiny fa tamana ao anatin'izany tokantrano izany Jesosy. Na mbola tsy ora tokony hidiran'i Jesosy tao anatin'ilay tokantrano ary ohatrany hoe fa tokony handeha Jesosy dia nijanona tao izy. Aleloia.
rehefa miresaka amin' Jesosy mazoto miaino an' Jesosy manana communion amin' Jesosy dia lasa mahita izay hita an' Jesosy no azonina ny masony fa rehefa tia niresaka tamin' Jesosy na dia tsy azony ara zay mahakorazy anahy tonga eto amin'ny sekoly mahita antsika rehetrarehetra ohatran'izao indraindray ny zavatra resany eto tsisy azo mihitsy fa eo foana ianao latsinainy eo ianao talata eo ianao larobia tonga eto ihany ianao lakamisy na dia tsisy sekoly ary eto satria te hiaino an' Jesosy fa aza kivy fa tsy maintsy hosokafa an' Jesosy ny sainao mba hahalala ny soratra masina dia tsy maintsy hiatrano any aminao Jesosy androany. Amen. Ireo lavy any Emosy niaraka tamin' Jesosy teny an-dalana fa noazonina amin'ny masony. Misy fotoana Jesosy tena hoe ohatrany hoe tsy miseho zany. Ianao zany hoe hiaraka amin' Jesosy aiza ihany ary ity Jesosy za tia mamonjy sekoly isan'andro ohatrany tsy hitako zany. Tsy maninona miaraha foana fa mety mbola ho azonina fa tsy maintsy iseho ihany izy rehefa avy eo. Rehefa manaraka an' Jesosy ianao dia mahalala ny soratra masina, mahalala ny tantaran' Jesosy, misokatra amin'ny fahalalana ny soratra masina. Fa rehefa mampiantrano an' Jesosy ianao rehefa tena mandroso ao anatinao Jesosy ka miombona aminy ianao zay le communion dia le iombonanao no hanokatra amin'ny masonao ahita azy. Alleloia. Ahalala azy amin'izay tiany ahitanao azy fa tsy amin'izay tianao ahafantarana azy. Misy ny zavatra tian'Andriamanitra ahitanao azy fa tsy izay tiako ahitana anazy. Marina zany sa tsy marina? Raha ny tiantsika zao androany tsika dia manana V8 daholo, tsisy manofa trano daholo, tsy haiko inona tonga dia fisehoana zavatra tiako ahitana an'Andriamanitra fa ny zavatra tian'Andriamanitra ho aseho amintsika dia zavatra hafa mihitsy. Amen. Anisan'ny olana hatrehana eo amin'ny fanarahana an' Jesosy hoe ahoana ny fomba andrenesako sy halalako ny feoany. Any raha mpanangatanana fa tsy hampanangatanana atsanga moramora ny anatinao any. Iza nefa mandre feo an' Jesosy, iza nefa malala hoe zany Jesosy rehefa miteny atsangano any anatin'ny fonao any ny tanina tsy fo ihany zany dia ataovy ihany. Dia mba resantsika kely zay zavatra izay. Jesosy dia nilaza Jaona 10:27 Jaona 10:27 ny ondriko miaino ny feoako ary izao mahalala azy ary izy manaraka. Be da be ny olona miresaka manodidina ny ondry, be da be ny feo afaka horenesina ao anatina andian'ondry fa misy feo anankiray zay fantatry ny ondry dia ny feo an' Jesosy. Alleloia. Zay mahatonga ny resaka tery ambony hoe be da be ny feo afaka horenesina fa rehefa miombona amin' Jesosy ianao dia tsy hare akoatra ny feo an' Jesosy ianao. Ary io ihany no miazona ny tokantranontsika nefa. Io ihany no miazona ny fiombonantsika amin' Jesosy. Io tsy kapasité fa communion izay ihany no andrenesantsika ny feo an' Jesosy. Efa ndresahako tamin'ny zoma lioka toko 10 tantaran'i Marta sy Maria. Tsy ovakiko tsony fa tantaran'i Marta nampandroso an' Jesosy sy Maria rahavaviny nisitraka ny fahenona an' Jesosy tamin'ny alalan'ny fampandrosoan'i Marta an' Jesosy tao an-tranony. Voasoratra fa Marta ny nanasana ny invité an' Jesosy ho ao an-tranony. Marta variana nanao izay enoy tsara, Marta variana nanao izay noheveriny fa nilain'i Jesosy hampifaly an' Jesosy. Ny sahirana tany an-dakozia nanao raharaha, tsy nanontany ny fihevitry Jesosy izy izay ny inviteny tao an-tranony hoe inona ny ilainao, inona ny mampifaly anao, inona ny zavatra andrasanao. Fa Marta dia mokomoko tsy haiko hoe teny gasy hoe zany mokomoko zany fa ohatrany hoe seriny dia seriny zany tany amin'ny tsy nanan-karamaina ny nasaina. Lany fotoana tamin'ny tsisy dikany, nandeha tamin'ny sainy, nandeha tamin'ny maha-olona, nandeha tamin'izay sitraky ny fony no heverina fa ampifaliany an' Jesosy. Ny invité olona tao an-trano izy fa tsy nofantariny akory hoe inona ny zavatra tadavin'ity olona inviteko ity, fa tonga dia ohatrany hoe niimpose zany indraindray tsika manao toe-po ohatran'izany eo amin'ny fiarahana an' Jesosy, manasa an' Jesosy tsika hiditra ao amin'ny fiainantsika fa rehefa tonga ao Jesosy impose antsika, ta io ty asako ty, ataovy an'izao ty, ta io ny tokantranoko ataovy. Tonga dia ohatrany hoe mibaikobaiko an' Jesosy zany amin'izay fomba tiantsika anaovana azy. Nitady namany Marta teo amin'ny asa fanompoana. Nitady namana i Marta teo amin'ny asa fanompoana. Ozy izy tsy mampaninona anao ve zao amelany rahavaviko azy zao anaovako asa fanompoana irery?
dia ndraindray koa tsika manao an'izany ohatra ny zarery no manao an'izao tena tompo sao dia mba mila namana Marta misy ny Martin dia misy ny Marta ao Marta teo amin'i Jesosy ny teniny tao am-pony be resaka teo amin'i Jesosy mety ny saina angamba fa ohatra ny vahiny rehetra Jesosy izay mampandroso no afaka manao izay tiano amin'izay nampandrosoana tsy izay fantaro izay mampifaly an'i Jesosy dia omeo izay mampifaly an'i Jesosy mitiafa mafy an'i Jesosy ao an-tokantrano fantaro inona ny zavatra mampifaly an'i Jesosy dia omeo izay aleloia izay ny Marta fa inona indray ny Maria dia nisitraka ny fampianatra noho ny Marta an'i Jesosy tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ho tantaranao izany manomboka androany aleloia ianao ny point positif amin'ny Marta nampandroso an'i Jesosy fa lasa nisitrahany hafa an'i Jesosy aleloia dia ianao koa izany tokony hoe Marta amin'izay côté izay ny hafa izany mahita an'i Jesosy afaka misitraka an'i Jesosy amin'ny alalanao amen Maria lasa nisitraka zavatra tsara teo amin'i Jesosy noho ny fampianatra noho ny Marta an Jesosy inona nataon'i Maria nataon'i Maria ny fanontaniana dia hoe ahoana ny atao mba andrenesana ny feo an'i Jesosy inona nataon'i Maria voasoratra ao amin'ny Luka 10 fa nipetraka teo anilany tongotra Jesosy ao nipetraka teo anilany tongotra Jesosy izany hoe nisafidy hitoetra teo amin'i Jesosy avereny hoe misafidy hitoetra eo amin'i Jesosy ny hoe mipetraka dia tsy mihetsika sa zany ny hoe mipetraka dia tsy miala eo tsy taitaitra tsy hoe tsy mahatombona fa tena tony tsara na inona zavatra mitranga dia tsy miova hevitra fa nitoetra teo anilan'ny tongotra Jesosy foana amen izany koa ny tantaranao manomboka androany tena hoe ninona zavatra mitranga dia tsy miala eo amin'i Jesosy ianao aleloia Maria no nahatsapany lanjana izany atao hoe Salamo faaraika amby 112 izany aleloia haitsika tsy enjery io vao nitorian'ny pasteur Andry teto tamin'ny latsinainy iny hoe ny mitoetra eo amin'ny fierena izay ihany avo indrindra Maria no natsapan'izany valeur an'izany hoe mipetraka eo an-tongotra Jesosy izany ao izy tsy nikajy ny tombony hoe le andininy fa 5 sy 4 hatramin'ny fahenina ambin'ny folo ary ambany fa Maria no natsapan'izany hoe ny mitoetra eo fotsiny dia ampy izay vokany ihany vokany fa mijanona eo fotsiny dia atao fomba fiainana izany amen aza asiana kajy moa fiarahana amin'i Jesosy aleloia andao hijanona eo amin'i Jesosy aleloia inona izany no tokony ataoko aleloha vakitsika kely ny Salamo faaraika amby 100 andininy voalohany andininy fa 4 hatramin'ny fa 4 Salamo faaraika amby 100 andininy voalohany dia andininy fa 4 hatramin'ny fa 4 ny mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsy to ao mila ianao tia mitoetra fotsiny eo amin'i Jesosy aza sainina hoe inona ny tombony ho azoko raha mipetraka eo amin'i Jesosy aleloia andininy fa 4 ozy izy amin'izay Andriamanitra rehefa tianao no mipetraka eo satria izao no niraketa amin'ny fitiavany dia hamonjy azy anandratra azy any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy rehefa miantso anahy izy dia hamaly anazy dia ho eo aminy aho raha ory izy amonjy sy amin'ny voninahitra azy aho hovokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko ahoana moa Andriamanitra ny havitaminany soa amin'ny olona izay tia mitoetra eo aminy ohatrany tsy fa aza sainina hoe rehefa mipetraka eo dia afaka afriana dia ho tonga eo amiko ny soa tiava fotsiny ankafizy fotsiny ny mijanona eo an-tongotra Jesosy amen inona ny anjarako mitoetra eo amin'i Jesosy manome fijoroana amin'izay rehetra andrasan'Andriamanitra ampiraketiko ataovy mamikitra eo amin'i Jesosy ny fitiavanao averiko ataovy mamikitra na ataovy miraikitra ao amin'i Jesosy ny fitiavanao any amin'i Jesosy no ataovy miantefa ny fitiavanao ozy izy le salamo teo satria izao no niraketany fitiavany tena tia an'i Jesosy ve ianao fa maninona mangina be eto amin'ity eglizy katolika ity
tena tian'i Jesosy ve ho ahy ianao e. Ozy izy ny mpanao salamo satria izao ny raketan'ny fitiavany. Alleloia. Mila tian'i Jesosy tsika. Tian'i Jesosy fa tsy ny zavatra afaka ataony sy ny zavatra afaka hitranga. Averiko, tian'i Jesosy fa tsy ny zavatra afaka ataony sy ny zavatra afaka hitranga. Zany atao hoe amour intéressé. Iny tiako satria misy an'izao, tiako satria misy an'izao, tiako satria afaka hisitrahako an'izao. Fa mila tian'i Jesosy fotsiny ianao. Amen na? Tian'i Jesosy lay tao an-tranon'omby, akaiky izao ny krismasy, rapitso. Tian'i Jesosy lay tao an-tranon'omby, fa tsy hoe mitian'i Jesosy mba hisitrahana ny fanomezana sarobidy izay teo amin'i Jesosy. Mihaino tsara tsika? Mihaino tsika. Any ivelany any misy mamaly, mihaino e. Tian'i Jesosy ilay tao an-tranon'omby fa tsy hoe mitian'i Jesosy mba hisitrahana ny fanomezana sarobidy izay teo amin'i Jesosy. Tandremo no mody tian'i Jesosy kanefa mikatsaka zava-manitra sy miora. Tandremo izay tena tianao, mamoana sa Andriamanitra. Fa ozy izy Jesosy tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo. Ny anankiray ho tiany ary ny anankiray ho alany. Fa maninona mbola mangina be ihany eto amin'ity eglizy katolika ity. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo. Tsy afaka hoe sady hitady an'Andriamanitra ianao no hitady vola. Na ianao mikatsaka ny fanjakany dia ny ambony manaraka. Na ianao mikatsaka vola dia tia vola dia mandefitra Andriamanitra ndana aloha ataovy ny sitraponao. Fa rano tsara ity taona ity. Averenao amin'ny laoniny izay tokony averina. Alleloia. Raha tia vola ianao dia mankala an'Andriamanitra. Mahitsy be zany fa zany ny tenin'i Jesosy. Na ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany. Raha tia vola ianao dia mankala an'Andriamanitra. Fa raha tia an'Andriamanitra ianao dia mankala vola. Maninona mangina be eto amin'ity eglizy katolika ity? Maria dia nitoetra teo amin'i Jesosy. Na inona teo. Teneno hoe zahay toetra eo amin'i Jesosy na inona eo. Eto amin'izay. Koa satria nitoetra teo amin'i Jesosy Maria dia naheno ny feo an'i Jesosy. Alleloia. Jesosy tsy fast food. Tsy hoe rehefa te hena ianao dia makeo kely aloha dia any dia lasa. Meko 2 minitra ianao Jesosy iresahana amiko ao aorianany 2 minitra tsy maintsy hanenjika birao dia lasa. Mila mitoetra eo amin'i Jesosy ianao. Ao tokony miaraka amin'ny fahalemem-panahy. Mila mitoetra eo amin'i Jesosy ianao. Alleloia. Mila fotoana eo amin'i Jesosy. Alay tsirony, alay voronony. Tsy haiko inona moa tena dika ilay alain-dronony. Tena hoe alaina tsirony izany ilay mitoetra eo amin'i Jesosy. Fa rehefa eo amin'i Jesosy ianao mihaino an'i Jesosy mitia an'i Jesosy dia avy eo miresaka aminao Jesosy. Izao voasoratra ao amin'ny Luka 10 Maria dia nitoetra teo anilan'ny tongotry ny Tompo. Ny aino ny feoany. Ao raha dika zany dia hoe tsy mandreny feo an'i Jesosy ny olona rehefa tsy mahatombona eo amin'i Jesosy. Ao tsy afaka tsy afaka mety hoe izay interprétation fa hoe rehefa mitoetra eo amin'i Jesosy ianao dia afaka mandreny feo an'i Jesosy amin'izay. Amen. Tiavy Jesosy, mijanona eo amin'i Jesosy, miantombena tsara eo amin'i Jesosy, miorena tsara, aza miovaova eo amin'i Jesosy. Alleloia. Fa sitraka Jesosy indrindra raha andre azy miteny ianao ary ahafantatra ny feoany. Amen. Amen. Hoy Jesosy, izay ihany no ilaina. Inona ilay ilaina? Maria ozy izy nefa nifidy ny anjara tsara izay tsy ho alaina amin'ny mandrakizay nitoetra teo an-tongotry Jesosy dia niaino ny feo an'i Jesosy. Alleloia. Tsy mila zavatra hafa ankoatran'izay ianao. Mitoetra eo amin'i Jesosy dia mandre ny feo an'i Jesosy. Amen. Rehefa mitoetra eo amin'i Jesosy ianao dia sambatra. Tsy eo akaikin'ilay olo tianao mahasambatra. Fa rehefa tsisy Jesosy ao aminao na iova olo tiana in-dimapolo ary ianao tsy ho sambatra mihitsy. Désolé. Olé be da be. Désolé. Ao tsy ny olo tiana mahasambatra fa ny fiombonanao amin'i Jesosy izay no miteraka fahasambarana eo aminao.
tsy hay azavaina fa misy fahasambarana zay renao ao anatinao. Rehefa mandre ny tenin Jesosy indray ianao dia misy fiainana miampita ao anatinao. Tonga dia misy fiadanana mahazo toerana eo amin'ny fiainanao. Tonga lay fitsaharana. Zay ny tenen'ny Matio, mankanesa aty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mahavezatretana. Rehefa tonga eo ianao dia omeny Jesosy fitsaharana. Aleloia! Ry nateraka tao amin'ny fitsaharanao, ny ao akaikin'ny tsy toy mahatsara anao. Aza manandrana miala. Aza manandrana miala. Fa mijanona eo. Ninona mitranga eo, tonga dia revy eo manja be foana. Tonga dia akafizo e. Ny fahasambarana dia atao. Atao ny fahasambarana. Ny fahasambarana dia isitrahanao ambadiky ny fanaovanao na fanomezanao mitoe-panaraka an'Andriamanitra. Vakeo Matitoko 5 fa tsy hitory an'izay andro any. Aza mitady fahasambarana, fahatovy le izy, omeo le izy. Omeo fahadiovam-po, omeo fahalemem-panahy, omeo fandeferana, omeo ny fampiantranoana, omeo ireo zavatra takian Jesosy dia ho hitanao fa ho sambatra ianao miaraka amin' Jesosy. Aleloia! Ndao tsika hitsangana, andraisantsika mpanompon'Andriamanitra hitondra antsika ao anaty vavaka sy ny tsodrano. Tovy mafy ny tiakao ao an Jesosy. Aleloia! Mino fa raha tonga teto ianao tsy nihain'olona fa ny hain'ny tenin'Andriamanitra. Dia ataontsika vavaka izany teny izany. Teo ny teny hoe mila modelitsika, ary tsy modely olona fa modely Jesosy Kristy. Teo ihany koa ny teny hoe fahafahantsika manana sy miaina an'izay fanahafana an Jesosy zay dia ny fiombonantsika amin'Andriamanitra, mba hananantsika fomba fijery, fomba fiaina, ampiainantsika ny fitiavana, mba hitoetra mandrakariva eo am-pototry ny tongotry ny tompo, fa tsy berehana tahaka ny Marta. Sandrato ny vavaka ao isaoran'Andriamanitra ny amin'ny teny, ary aoka ny ho mpiaino mpankatoa fa tsy mpiaino mpanadino ka amitaka ny tena ihany. Raha eo makasitraka anao zay ny amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ireo teny maro sesehena zay nyrenesinay, zay nyraisinay, ary makasitraka ny amin'ny fombanao, ny amin'ny fanatrehanao, satria anao ilay Andriamanitra teny, ary ny teny dia anao, ary ny teny dia ao aminao. Aoka izany teny izany ho anay tsirairay avy reto, mba hipaka tokoa amin'ilay folona ka mba ho amin'ny fampaniriana, fampamokarana ireo voa rehetra izay tianao amokatra ato anatinay. Ampio ny tsirairay avy mba ho amin'ny fanafana marina, ho amin'ny fiainana marina, ho amin'ny fijoroana, ho amin'ny fiheverana, ho amin'ny fitandremana, ho amin'ny fiheverana ary ny fifatoana tanteraka ao aminao. Misaotra ny amin'ny fotoana androany mbola ahafahanay indray manatanteraka sy maneho izany eo anatrehanao, voninahitry ny anaranao. Dia misaotra indra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana vetivety natanteraka ny fanatitsika ny filazana fohifohy vitsivitsy. Rapitso izany tsy misy ny fifadikanana any amin'ny shalom fa misakafo be anina any amin'izay misy atsika tsirairay avy. Dia manaroatra sahady ho andro feno fedanana sy fifaliana ho atsika sy ho an'ny ankohonana ny andro apitso. Tsika moa tsy hoe mankalaza andro fa noho ny amin'ny hoe zavatra iainina amin'ny andavanandro dia mba ho amin'ny fifampiarabana sy firarian-tsoa. Ny fiadanan'i Jesosy anie ho tafatoetra sy voatahiry eo amintsika sy eo amin'ny ankohonantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'zomantsika mbola manana fotoanan'ny tanora, isika tanora, ny ao amin'ny trampokin'olona Analakely. Dia ny sabotsika ho amin'ny fiombonana sy firaisana latabatra amin'Andriamanitra, amin'i Jesosy Kristy tompo indray any amin'ny bypass, ary ny faran'ny taona. Firy moa izany reto? Izany faran'ny taona izany, oviana moa izany Alarobia tsika manana fiombonam-po sy fiaraha-mivavaka ihany koa, fanomezana voninahitra an'Andriamanitra, fisaorana, fiankofana, mandra-pandraisantsika indray ny famaranana ny taona ao anatin'ny teny ary fanombohana ny taona ao anatin'ny teny. Ilay fiandohana sy fiafarana, mino fa afaky ny amarina araka ny teny teo hoe amboary izay tokony amboarina, tapitra amin'izay ny zavatra tsy nety rehetra ho amin'ny fiatrehana no avy indray. Amin'ny 7 ora io fotoana io, amin'ny 7 ora alina fa tsy maraina,
fandraisana anjara 7 ariary ery amin'ny espace Mira ery Ambatomaro. Ny fanasana raisina manomboka sabotsy ny fanasana rehetra. Tainy Jesosy sika mianakavy. Dia ny larobia 31 mbola misy sekoly maraina. Afaka andray tenin'Andriamanitra tsika. Ny larobia maraina. Dao sika tsy angana andray ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary Andriamanitra ny fihedanana ny ahamasina anareo samy ho tanteraka. Ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hita anao ane Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka anome anao fihedanana. Dia ilay fihedanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra hitoetra ary hiaina anao manomboka izao ka ho mandrakizay. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manakira avy any Nazareta. Amen. Zarao ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao anareo tain'i Jesosy daholo tompoko.